District Natsimbrano tamin'ireny fotoanan'ny fampelezan-kevitra ireny dia nisy ny fitenenana tety tamin'izay fotoana izay hoe rehefa mandray karama ny tenako dia omeko ny sekoly sy ny fikambanana mitaiza zazakamboty eny Atsimbrano ny karamako ray manontolo ka dia tonga amin'ny fotoana satria dia nisy ny fandraisan-karama tamin'ny herinandro teo ary ny androany ka dia natsoko avy hatrany zareo satria efa sasamiandro koa izy rahantsika malala fa efa betsaka ny ankizy ihany tsy misakafo ary maro dia maro ny zaza ao Atsimbrano ao ka dia rahantsika mahita izao fa dia tonga eto moa zareo talehan'ny sekoly misy EPP miisa anankidimy izy ireo dia ny EPP an'ny Ampitatafika vaovao EPP ao Itosy EPP Andafy Atsimo Tanjombato EPP any Androhibe ary ny fikambanana sahan'ny ankizy Anosy Zato fikambanana io zany dia mitaiza ny zaza kamboty dia ao koa ny EPP any Ambanilalana izay io karama io zany aloha zany zao dia ataontsika hoe mba mahavelona mahavita kely ny sakafon'ny ankizy miisa 2,000 ao zany hoe 1920 eo zany 2250 élèves eo zany mahazo io sakafo indroa isan-kerinandro ao anatin'ny ray volana fotsiny ary na moa dia ny tenako fa ny karamako mandritry ny fotoana iasako ato amin'ny anteny meram-pirenena mandritry ny 5 taona dia ho atolotra amin'izy ireo torony zareo ireo aloha mahazo androany fa mbola ho avy koa ny torony EPP sasany rahantsika malala fa ny EPP ao Atsimbrano dia tena betsaka dia betsaka tokoa ary ny Atsimbrano anisan'ny district be mpianatra indrindra eto Madagasikara eto moa dia tiako kely mba mandefa hafatra any amin'ny andriamatoa ministry ny fampianarana mba jerevy rehefa mijaly dia mijaly ireo talehan-tsekoly ireo ireo maître Fram ireo satria hatramin'izao izy ireo dia mbola tsy nandray mihitsy ny tambo-karamany nefa dia ankizy firy no ampianarin'izy ireo ankizy firy no mena fahalalana ao anatin'izany fampianarana izany ka dia mba miangavy anao andriamatoa ministra mba jerevana akaiky dia akaiky momba an'ireo maître Fram ireo satria tena sahirana tokoa izy ireo. Ny karama moa zany dia nandritra ny karama mois de février mars avril mai no mena rahantsika malala fa mbola tsy mipetraka mazava moa zao ny karama sy ny karama eto amin'ny anteny meram-pirenena fa araky nisan'ny ankizy izay veloma izay tsy kely fa manodidididina ny eo amin'ny ataontsika hoe 30 millions de francs eo aloha zany hatreto aloha no omeko ny zareo nandritra n'izay karama efa bola izay. Ny tenako mihitsy manara-maso an'izay fitantarana izay satria efa ela nahita an'ireo ankizy ireo efa nitsidihako matetika ny sekoly misy an'izy ireo ary fantatro daholo ireo ankizy mbola tsy ampy aroa satria misy ny ankizy ohatra hoe miakatra larby ohatra mety tsy mandray fa amin'izao mandray izy vao misakafo satria tena betsaka raha nisan'ny ankizy ao amin'ny EPP io tsy ireo fotsiny fa le ankizy tena sahirana tena tsy sakafoanina zany no mifanaraka amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra izay aloha nomena an'le sakafo zany ho an-jareo isan-kerinandro. Aiko moa madama izy zao ny talehan-tsekoly Ampitatafika vaovao ny solotenan'izy ny EPP Itosy izy nao amin'ny talehan-tsekoly Itosy ny Andafy Atsimo Tanjombato izy ny tale ao zay moa zany dia efa nanao ny fandokona sekoly efa nanao ny tamboho efa betsaka zavatra nampiana tao tamin'ny anaran'ny fikambanana fa mbola betsaka zavatra maro samihafa fa mbola mitady malala tanana isan-karazany izay sahan'ny ankizy Anosy Zato izy ndray zany madama nametraka ny ankizy kamboty tsy misy pia dia izy mihitsy nanao karazana préscolaire ho fanampiana an'ireo zaza-kamboty ireo dia ny tenako moa zany ny fanampian-jareo amin'ny fanomezana ny ataontsika hoe le sakafo sy ny voamaina sy ny menaka sy ny sira ahafahan'ilay ankizy zany mba mihinana ny sakafo ny eo amin'ny EPP any Ambanilalana mbola efa tonga ao izy zareo koa moa zany Ambanilalana rahantsika fa zany Ambanilalana zany isan'ny be mponina be koa satria any amin'ny commune Andanina ohatra misy an'izany dia efa ezahana aloha anakenina zany aloha vita eto fa raha nisan'ny EPP ao Atsimbrano dia efa mihoatra ny 200 mahery tsy ho vitantsika vetivety zany fa mbola miezaka ny tenako mitady malala tanana ahafahana manampy an'izy ireo.